Miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano, tapitra ry zareo ny ririnina. Andeha jerentsika alohany idirantsika amin'ny mety toetry ny andro ny fintina momba izay ririnina 17 izay. Raha ny antotanisa voarainay teto amin'ny Meteo Madagasikara dia nahitana fiakarany na ny maripana ambany na ny maripana voavinavina ho ambony indrindra tamin'ny volana aogositra iny. Hitantsika eto amin'ny sary eto izao ho an'Antananarivo, ho an'ny Fianarantsoa ary ho an'Antsirabe dia nahitana fisondrotany avokoa izay nanomboka tany amin'ny 20 volana aogositra tany ho any. Ankilan'izay ho an'ny morontsiraka dia manomboka miamahazo laka ny rivotra avy any an-dranomasina na ny ataontsika hoe brise de mer, manomboka miditra any an-tanety izany. Izay rehetrarehetra izay no ahafahantsika miteny fa tapitra ny volon'andro ny ririnina ary manomboka izao dia miditra tsikelikely ao anatin'ny lohataona izany isika. Ao anatin'ny volana septambra ka hatramin'ny oktobra dia sady malefaka kokoa ny rivotra no tony no mafana. Etsy andan'izay maina ny andro, midanika be ny masoandro, anisan'ny fepetra mamparitaka afo izay ka iangaviana izany isika rehetrarehetra ary entanina mba samy hitandrina mba hisorohantsika an'izay fiparitahany afo izay. Ny tsara ho fantatritsika izany dia ny ririnina tamin'ity taon'ity dia mafana kokoa mihoatra noho ny tokony ho izy, nafana kokoa mihoatra noho ny tamin'ny taondasa ihany koa ary tamin'ny 2012. Dia izay mahakasika an'iny fa hiverina amin'ny mandrafitra ny toetry ny androntsika isika ary izay malefaka dia malefaka no mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara. Vokatr'izay dia saika mandraona ny andro amin'ny ilan'ny atsinanan'ny Madagasikara dia ny atotany ihany koa amin'ny tapany maraina dia mbola ahitantsika an'izay rahona izay. Anorana malefaka ny any amin'iny faritra Antalahy iny ary ny ilan'ny andrefan'ny Madagasikara dia saika hibalika be ny masoandro maraina mandrapahariva ny andro. Mbola mitohy hatrany moa io orana malefaka io any amin'iny faritra Isava iny amin'ny takariva dia mbola andraondraona ihany aty amin'ny faritra Atsinanana fa ny eto amin'ny faritra ny afovoantany mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny vinavina ho an'ny maripana 20°C no ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra Ivakina Karatrany raha toa ka manodidina 15 hatramin'ny 20°C izay maripana ambany izay ho an'ny morontsiraka Madagasikara. Raha ny vinavina ho an'ny ambony indrindra manahaka ny 4 hatramin'ny 17°C ny maripana ambony indrindra ho an'ny eto amin'ny faritra ny afovoantany ary 3.3°C kosa izany any amin'ny Mahevatanana, Mahajanga ary any Diego any. Dia raha ho any amin'ireto firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara na ihany koa ho any amin'ny nosy manodidina antsika isika ho any Rapitso dia ny any Paris izao no anorana malefaka ny andro. Ny any Milan sy Nairobi ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Any Johannesburg sy Bangkok izao dia andrahona kely ny andro. Ny any Maurice, Comores, Seychelles mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Mibalika ingabe masoandro any La Réunion any. Dia mirary alina finaritra indray ho antsika tsirairay avy mametraka amin'ny veloma mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.